Mbola tsy feno ny fepetra amin'ny fafana mandanteraka fifidianana madio sy mangarary eto Madagasikara araka ny zava-misy amin'izao fotoana izao ka sarotra ny afana mandanteraka ny famerenana ny fifidianana bentanana ho an'ny commune Antananarivo renivohitra ho ny fanehoan-kevitra nentin'ny mpamakafaka politika Ndremy Tsara Darjan makasika ny didim-pitsarana navoaka ny Conseil d'État omaly makasika ny fifidianana bentanana teto Antananarivo renivohitra. Araka izany dia tsy maintsy ny fanendrena PDS izay hitarika ny délégation manokana ho an'ny tanàna Antananarivo renivohitra no apetraka amin'ny fidantanana tanàna Antananarivo amin'ny alalan'ny fanendrena izay olona tsy latsaky ny telo. Isolo tena ny bentanana no sady ihany koa isolo tena ireo mpanolo-tsaina ny tanàna anao ny asa fampandehanan-drala rehetra amin'ny fitantanana ny tanàna Antananarivo renivohitra ho ny fanazavany. Ny amin'ny fotoana itenenana zao aloha zany raha fahitako azy ny afana manao élection crédible libre transparente dia tsy feno aloha zany fepetra. Dikan'izay tsy maintsy mandeha any amin'ny PDS zany raha ohatra ka iny valim-pifidianana iny ny valin'le fifidianana navoaka ny Conseil d'État zany. Ilaina kosa nefa ny mametraka fepetra amin'ny asa sahan'ny ireo délégation manokana hitantana ny tanàna Antananarivo renivohitra amin'ireo asa tokony ataona mba tsy hisy fihoaram-pefy amin'ny asa faritany atao hoe PDS ho hiatrany Ndremy Tsara Darjan. Fa ny zava-misy aloha zany mazava azy dia tsy maintsy PDS zany no voatendry ao anatin'io zany hoe entre 3 à 7 personnes eo. Le PDS zany amin'izay fotoana izay dia sady misolo maire misolo ny conseil municipal. Le risque manko raha vao tsy eo le conseil municipal dia affaire courante zany lay hoentin'ilay PDS. Le développement zany amin'izay fotoana izay ahoana mazava azy zany raha ohatra zany ka le PDS zany eo sady misolo amin'ny maire izy no misolo ny conseil municipal dia gestion des affaires courantes ihany ny ataony y compris zany mazava azy ny budget primitif. Fa kosa nefa ny amin'izay fotoana izay tsy maintsy miara-miasa izy amin'ny région Analamanga resaka développement zany satria mety ho lavalava zany le ananana le PDS amin'izay. Olona manana traikefa sy manana fifandraisana amin'ny lafiny rehetra ary misokatra amin'ny lafiny rehetra ary indrindra mahafantatra ny filana ho an'ny Antananarivo renivohitra no tokony ho tendrena ho PDS ho an'ny Antananarivo renivohitra mba fana mamaritra ny asa sy ametraka ny tena fampandrosoana ho hiatrany Ndremy Tsara Darjan. Mahay miara-miasa be izy amin'ny Analamanga satria tsy maintsy diky mazava ho azy zany fa le resaka développement zany tsy maintsy miaraka amin'ny Analamanga amin'ny région Analamanga izy ao anatin'izay na région Analamanga ary amin'izay dia ila subvention bebe koa amin'ny fanjakana satria mazava ho azy supporter ifanampy amin'ny commune de Antananarivo zany. Dia izay zany ny olona eritrerina hoe amin'ny PDS ny Antananarivo zany dia mazava ho azy moa tsy maintsy mba olona efa fantatro olona sanatria zany olona tsy fantatra avy any raisina dia ho atao PDS ny Antananarivo dia manahirana be mandra-pahatonga le fotoana ahafantarany olona azy mety efa tsy fantatra antsika koa ny toetra ara-politika koa miasakasaka be mila olona miasakasaka koa amin'ny fomba fiasa politika ary teknisiana mahafehy miasa ny administration zany amin'ny raha ny tena izy dia tokony ohatra hoe administrateur civil, magistrat financier fa zao on ne gère pas une société par intégré. C'est même que affaire courante. Dikan'izay ilaina foana ny olona politicien sady technocrate zany le olona sady technicien zany politicien zay no PDS ny Antananarivo. Andrasana araka izany fanapa-kevitra izay ho raisin'ny fitondram-panjakana manoloana ny didim-pitsarana izay navoaka ny Conseil d'État omaly ny amin'ny famerenana ny fanatanterana ny fifidianana bentanana ho an'ny Antananarivo renivohitra. Alliance Savato, fisaorana sy fanamafisana ny adidy ombonana ny fanavaozana ny firenena. Izay mpitolona atao anatin'ny Alliance Savato dia maneho amin'ny fomba ofisialy ny fankasitrahana sy fisaorana ho an'ny filohan'ny fanavaozana no ny fandraisany andraikitra sy ny fanapa-kevitra ny raisiny amin'ny fitarihana ny raharaham-pirenena. Ao anatin'ny toetra rasapady izay lalovan'ny Madagasikara amin'izao fotoana izao dia mino izahay fa ilaina ny fanamafisana ny fitokisana eo amin'ny mpitondra sy ny olom-pirenena indrindra ireo tanora izay mijoro ho hery manan-danja amin'ny fanarenana sy fanavaozana ny firenena. Ny tolona sy ny hetsika izay nataon'ny tanora mpitolona tato anatin'ny fotoana nisiny izao fanavaozana izao dia maneho mazava fa misy ny etaetan'ny vahoaka malagasy ho amin'ny fanavaozana lalina eo amin'ny fitantanana ny firenena. Fanavaozana izay mifototra amin'ny mangarahara, ny tamberina andraikitra ary ny fiarovana ny tombotsoam-bonan'ny firenena. Manoloana izany
izay atao anatin'ny alliance Zavato dia miantso ny fanamafisana sy fifampiresahana stratezika ary fiara-miasa mivantana eo amin'ny fitondram-panjakana sy ireo tanora-pitolona. Izany dia hananganana sehatra iombonana ahafahana mandrafitra sy manatanteraka ny tena fanavaozana ilay firenena. Mino izahay fa tsy maintsy ampidirina ho mpiara-mombonantoka amin'ny fanavaozana ny tanora sy ny fiarahamonim-pirenena, satria izy ireo no antoky ny faharetan'ny fanovana sy ny fananganana rafitra matanjaka ho an'ny avy ny Madagasikara. Ao anatin'izany dia manambara izahay fa vonona indray andraikitra amin'ny fomba tompona andraikitra sy stratezika amin'ny fanohanana ireo dingana rehetra mitondra ny fanarenana ny fahatokisan'ny vahoaka, ny fanamafisana ny demokrasia ary ny fanavaozana ny rafitra mahakasika ny fitantanana ny firenena. Ny alliance Zavato dia manamafy fa ny tanjon'ny tolona ataony dia ny fanorenana ny Madagasikara iray miorina amin'ny fahamarinana, mangarahara, fahalalana ary fitantanana maharitra ho an'ny tombontson'ny vahoaka rehetra. Antananarivo 10 Martsa 2024. Tokony avy ampitolona izay Prime Ministra apetraka eo nambarany Jacques Andriantsoa avy eo amin'ny fikambanana G5 fa tsy ireo maro anisy eo anivony antenimera-pirenena intsony. Iangaviana sy nagatana dia angalana tsonkevitra natolony hevitra avany amin'ny mpitolona izay apetraka mpitolona ny PM izay ho avy eo. Fa tsy anaraka ny lalam-panorenana izay rehefa lalam-panorenana izay fa tsy hita izay hoe à gauche à droite izay ny maro anisa eo anivon'ny Assemblée nationale no mametraka ny PM. Izy moa no lazaina fa maro anisa ao. Ny maro anisa ao dia mbola ny firongony. Raha izay zany mijerena dia mbola ilay teo aloha ihany zany mety hiveriny eo. Mbola afaka apetraka eo zany ny tsay, mbola afaka apetraka eo zany izay tian'olona ho apetraka satria izay no ao anatin'ny lalam-panorenana. Io nefa nitakiny ny vahoaka mpitolona teny an-dalambe hoe ho any amin'ny fanovantsika noho izany tokony hiala ihany koa ireo amin'ny Assemblée nationale satria fanovana tanteraka no tadiavin'ny fitolomana ary izay no ahafahana mamoaka ny PM tena PM mpitolona marina. Ankoatra ny fanendrina Prime Ministre sy gouvernemanta dia mila miverina fanapahan-kevitra izay noraisiny ny fairaika ambin'ny folo volana Oktobra taona 2024 dia ny fandravanana ireo androm-panjakana rehetra ny filohan'ny fanavaozana hoy nambara ny Rajonary Veloravo avy eo amin'ny gasy miaro ny rariny ho an'ny vahoaka. Ny tena tenenina ao anatin'ny faly ary mankasitraka ny fasahiny sy ny fitazomana ny tenomeny ho an'ny Andriamatoa Colonel Mikael. Fa tena nitazona ny tenomeny izy dia nasahy nanatanteraka ny tombana izay efa niteneny ombenimbeny dia ny fandravana ny gouvernemanta. Eto nefa izay dia niteny ary mba manafatra satria efa mba mien'ny mpitolona ihany Andriamatoa filoha ianao mien'ny vahoaka ihany ianao dia hoy ny afatra hoe ny fanarahantsika tamin'ny 11 Oktobra dia ravana daholo ny androm-panjakana rehetra izay mijoro. Izay koa no ahafahanay mieritreritra hoe tokony avy aty mpitolona amin'izay ary tena PM mpitolona ny tokony hipetraka amin'io Prime Ministre io. Fa io foana no mahavoelika ny mpitolona enina ny vahoaka malagasy misy tratra n'izany zavatra zany satria manantena fanovana, manantena fiovana, tena fanavaozana. Fa tsy le mpitolona no mipetraka eo hany ka voelikilika ny olona izay nieritreritra ny tolona sy manantena n'izany fanovana zany. Izay indrindra no antony jironay tanora ankehitriny ny joronay niaraka amin'ny fanambarana niarahana teo ary isorana ny Génie Grec Police nanome ny 72 heures iny voavaly zany izy iny. Ko manantena izay fa iroso mankany amin'izay tena andrositsika le tena fanavaozana marina ho an'ny mpitolona indrindrandrindra.